fa miaraba antsika rehetrarehetra ndao iaraka hitsangana isika dia sady miaraba antsika rehetrarehetra ihany koa nahatratra nyity androany andro pentecosta izay nahatsiarovana sy ankalazana ny filatsahan'ny fanahy masina izany. Dia araka mazatra afaka mifampiaraba kely nareo eo amin'ny manodidina fampiaraba izany moa ny antsika amin'izao tsy mifandray tanana fa afaka mifampiaraba nykiwa na afaka mitodika ny ariana dia afaka manao kopakopa tanana kely isika tsiraray avy. Dia androany isika tena ho fenofeno amin'ilay dimapolo dia mangataka anareo rehetrarehetra zay seza mety mbola tsy misy olona ty aloloha aty nao mba fenotsika kely le ny seza ireny dia amin'izay mba ho moramora kokoa amin'ilay olona zay mbola tonga ao aorianantsika ny miditra tonga dia avy any aoriana ry zareo no mipetraka izany. Dia mialohan'ny anomboantsika ny fiarahantsika mira dia ndao maky ny Efesiana isika. Vakitentsika tamin'ny zoma izy ty Efesiana toko 5 dia 7:20. Dia indrindra moa mahandro pentecoste tany androany dia miresaka momba ny fahafenon'ny fanahy masina sy ny resaka hira mihitsy izy ty. Efesiana toko 5 7:20 ka hatramin'ny 20 no vakitsika. Efesiana toko 5 7:20 ka hatramin'ny 20. Ary aza ho mamindivay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoina ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonokiram-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika. Dia ndao araka io mihitsy amin'ny mahandro pentecoste tany androany dia niresaka momba ny fahafenon'ny fanahy masina izy eo. Dia ny anankiray tena tokony hitantsika eo dia efa mifeno fanahy masina dia manana fifaliana ny olona rehefa feno fanahy masina. Inona tena nisany tadiavin'ny olona rehefa mitady divay izy na mitady amamony? Fifaliana, tia analanala azy izy dia lasa mihirahira ho azy, lasa mifandray amin'ny olona hafa araka ny filazan'ilay namak'izay hoe nitoka io izy dia lasa mampiombona olona mihitsy nitoka. Fa ndaontsika androany ahita hoe anisan'ny zavatra resany akeo rehefa feno ny fanahy masina isika dia sahala amin'izay mihitsy hoe lasa faly isika dia lasa mihira isika fa le hira ataontsika amin'izay dia hira fideranan'Andriamanitra, lasa mifampahery isika ao anatin'izay. Dia tamin'ity herinandro ty tena mivavaka mihitsy ho an'ny fotoana androany amin'ny pentecoste mihitsy mba ho feno ny fanahy masina isika. Amin'izay akeo anatin'izay dia tena mandeha ho azy ny hira fiderana eto anivontsika. Ary tia hangataka amintsika tsiraray avy androany ndao hivavaka izao ndao hangataka ny fahafenon'ny fanahy masina. Rehefa feno ny fanahy masina isika dia araka io 7:20 hoe fampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonokiram-panahy dia mihira sy mikalo ao am-pontsika isika ho an'ny tompo. Dia ndao hangataka an'izay tsy fantatra hoe aiza ho aiza ianao amin'izao hoe manana fifaliana ve ianao zany tsy te hira ve ianao? Ny vahaolanao anatin'izay anisan'ny resan'ny ten'Andriamanitra to ny fahafenon'ny fanahy masina eo anivontsika tsiraray avy eo anivontsika fiangonana. Dia ndao hiaraka novavaka arak'izay hangataka ny fahafenon'ny fanahy masina dia ndao anatin'ny hira tena andraiky an'izay mihitsy hoe hanala zay zavatra mety mamenomeno antsika tsiraray avy akoatra ny fanahy masina isika. Amin'izay tsika tena hoe mandeha tsara, misosa tsara ny fihirantsika fiderana ho an'Andriamanitra. Dia ndao hiaraka hivavaka isika dia tonga dia hiditra ao anatin'ny fiarahantsika mihira. Andriamanitra mankasitraka noho ny amin'ity androandroany ity, andron'ny pentecoste, fahatsiarovanaay sy fankalazanay ny filatsahan'ny fanahy masina. Ary araka ny teninao tao amin'ny Efesiana toko 5:20 teo dia mangataka ny fahafenon'ny fanahy masina izahay androany mba fanahy mihira tsara ao am-ponay mideranao Andriamanitra na izahay aza ao anatin'izany dia mifampahery ihany koa. Raha misy zavatra mety mbola mameno anay akoatra anao fanahy masina dia mivavaka izay hoe hiala izany fa ianao no anjaka tokana ao anatinay mba hafanay ao anatin'ny hira fiderana ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay androany dia halalaka izahay ao anatin'izany ho fiderana ny voninahitra ao izany Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia ndao dia araka hitehaka tsika dia tsy hajantsika hitehaka raha toa dia toy ao anatin'ny hira fiderana isika.
no hideran'Andriamanitra isika arak'le fesianina toko fadimy andiny faharoapolo teo hoe misaotra an'Andriamanitra ray mandraka riva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia ndao hiaraka hideran'Andriamanitra, ndao hiaraka hisaotra an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra ozy izy eo. Io ny zavatra tena malaza amin'izao raha tsy tia valana retina ity. Lasa menomenona isika maha-olona antsika na tsy manam-bola tsy manana fotoana sy ny sisa. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mitarika antsika foana hoe amin'ny zavatra rehetra dia misaora an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra. Dia ndao hiaraka anao vavaka araka izay mihitsy isika. Raha ohatra ka isika le olona le menomenona lava sy ny sisa, dia ndao hifona antsika eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy izany. Fa be dia be na ny any amin'ny Tesalonianareo misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ray ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ndao hiaraka anao vavaka fisaorana isika, ndao hiaraka anao vavaka fiderana an'Andriamanitra isika, fa mendrika ataon'ny olona masina lalandava izany. Andriamanitra araka ny teninao teo dia ny fahafenon'ny fanahy masina ihany koa dia mitarika fisaorana an'Andriamanitra ao aminay hatrany hatrany noho ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Enona ny zavatra mety tsy tianay azy andreto izay amin'ny mahafiangonana anay tena mangataka hatrany fahafenon'ny fanahinao masina mba hahafahanay misaotra na ny amin'ny tranga misy eto amin'ny firenenay azy na ny krizy kely izay iainanay tsiraray avy azy. Andriamanitra manoloana n'ity valana retin'ity dia tena te hisaora te eo aminao izay te misaotra Andriamanitra, misaotra noho ny amin'ny famonjenao, misaotra noho ny amin'ny fitantananao, misaotra noho ny amin'ny fitahianao maro samihafa, fitahim-panahy rehetrarehetra izay ataonao ho anay na dia amin'izao zavatra misy eto aminay izao ary Andriamanitra, ary mangataka hatrany izay tena fenoy amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay, fenoy izay fa miandry anao izay Andriamanitra, miandry anao izay. Nyanjanao, nyanjanao ni vahoakanao, milanao, milanao ni fiangonanao, yasanao izay hanavao anay. Zavapona Zavapona Erina Maderi Maderi Rantazaka Sinuna Muizai Kazinuyana Saya Mina Erina Kufitundrai ni faswabana familana yanjana ifyangunana munamina enino fasinubayana anjamani shatsi turai ni fami jampu tena mima mima manate
avy ao anatin'izay mbola teo anatin'ny vavaka hoe androtsahan'Andriamanitra ny fanahy masiny amin'ny mandro Pentekoste. Dia ndao tsika samy anandratra ny tanantsika, ndao sahala amin'ireny ohatra hoe mandray avy amin'Andriamanitra mihitsy isika tsiraray avy. Ndao samy anandratra ny tanantsika isika, dia ndao angataka ny fanahy masina mihitsy hoe manavao atsika ny fanahy masina. Manavao atsika ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra, manavao atsika ao anatin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ny fanahy masina. Mamery atsika izy araka ny teneniny ao amin'ny hira izay resantsika teo. Dia ndao hivavaka arak'izay mihitsy hoe tena vaozy izahay, meoery izahay mba ho tsy ho ketraka, mba hatanjatsaina hatrany, mba halala an'Andriamanitra ary mba entanentana ao anatin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Dia ndao hiaraka anao vavaka arak'izany mihitsy isika hoe androtsaka ny fanahy masina, ho feno ny fanahy masina isika tsiraray avy. Dia sady mitoy anatin'izay tsy afaka mitoy manandratanana atsika tsy maninona fa ivesianina toko fahatelo telo misy vavaka nataon'ny Paoly ao. Dia araka le teo ako fenona fanahy masina dia misy teny feno anankiray koa anatin'ilay izy. Dia tiako teny hoe angatahitsika amin'Andriamanitra koa zany indrindrindra ny fitiavana sy mahita ny asan'ny fanahy masina isika vavaka Paoly izy io amin'ny fiangonana tany Efesosy. Dia andao ataontsika vavaka ho antsika tsy ho anao irery fa ho antsika tsiraray avy atao amin'ny fiangonana. Ivesianina toko fahatelo andininy 4:10 ary noho izany no andoliako amin'ny iray izay azohoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety tany anarana mba homeny anareo araka ny hareny vonany ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahany ny toe-panahanareo. Ny fanahy masin'Andriamanitra manatanjaka ny toe-panahantsika. Dia toizany hoe mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsy lavany ary ahaviny sy alaliny ary ahalalany fitiavan'i Kristy. Fitiavan'i Kristy hoe mba ahalalany fitiavan'i Kristy sika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izany fitiavan'i Kristy zany izay mihoatra noho ny fahalalana. Dia ilay teny hoe fahafenona manaraka amin'ny teny hoe mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Atao teny mivavaka an'izany mihitsy hoe mba fenoy izay Andriamanitra, fenoy ny fitiavanao, ahalalanao. Izany ny asan'ny fanahy masina. Raha misy antsika mahatsapa foana mihitsy ohatra hoe zara ohatrany tsy ampy fitiavana na mitady foana hoe mba jereo ihany afa ohatrany tsy mahita mihitsy dadanay tsy mahita dadanizany mahita niza fonafona. Tsisy an'izany. Andriamanitra ray no mahita antsika foana hatramin'izay ary ny fanahy masina no irak'Andriamanitra manantonga sy lahatra antsika an'izany tonga antsika ahitany Jesosy Kristy. Ahitany Jesosy Kristy. Azay andao angataka antsika fenoy izay Andriamanitra, fenoy fitiavan'i Kristy, atanjao fatratra ny toe-panahanay, atanjao fatratra ny toe-panahanay, mba tsy ankina amin'ny olona izahay fa hiankina aminao rery azy. Ndao ataontsika vavaka ho antsika fiangonana zany tsy ianao rery fa ndao antsika fiangonana mihitsy amin'ity marain'ity tena atanjao izay fanahy masina. Ndao samy mivavaka antsika atanjao fatratra izay fanahy masina, atanjao ny toe-panahanay, aoka halala ny fitiavan'i Kristy izahay, aoka halala ny fitiavan'ny ray izahay, mba hamenona anay amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Halalanao ane izahay fiangonana, halala ny fitiavanao ary eny amin'ny maha-olombelona anay dia mifanafitohana izahay na indraindray mifanometsiny izahay. Fampihoiza mihoatra noho izany halala fa manasitrana ny ratra anay ianao, manasitrana ny ratra anay ianao raha io, mameno anay amin'ny fitiavanao ianao, mameno anay amin'ny fitiavanao ianao, mameno anay ianao raha io. Atanjao fatratra ny toe-panahanao. Saya maka surna mafia ang fitiavanao Jesosy. Ang saya maka surna mafia ang fitiavanao.
anareo zay nanaraka vaovao a mbola mitoy indray ny 5 andro amin'ity herinandro manaraka ity. Za vao naheno an'izay omaly ariva dia tena nisan'ny tsarako foana dia ny fahasahiranan'ny olona mitombo hoe tena tsy misy asa ny olona sahirana mihitsy ny olona amin'ny ara-pivelomana. Dia ndao hivavaka araka izany isika indrindra ho antsika fiangonana hoe Andriamanitra no hamaty sy hamindra fo amintsika ao anatin'izao hoe nandena mitoy aza le izy dia matoky an'Andriamanitra foana isika ao anatin'izy ary tokony mifampivavaka foana isika ao anatin'izay hoe Andriamanitra no hitahantsika tsiraray avy hamelona sy hamatsy ho antsika tsiraray avy. Dia ndao iray fo iray saina isika angatahako i mahaliana hitarika antsika ao anatin'izay vavaka izay ary mangataka amintsika foana hoe na akoatra ny atao ny fiangonana azy rehefa any an-trano ianao dia azadiny mihitsy mivavaka ho antsika samyntsika dia ao anatin'izany mihitsy ny ao anatin'izay hoe Andriamanitra no hanome antsika araka izay rehetra ilayntsika izay. Dia ndao hiaraka iray fo iray saina amin'ny mahaliana isika. Ivavakitsika. Andriamanitra miteninao miteny hoe aza manana amin'inona na amin'inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana no entinareo maneho ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. Dia hifona aloha izany Andriamanitra voalohany hoe amin'ny fanaintainana, amin'ny fitaintainana na ho ana manokana na ho an'ny olona hafa. Mifona fa endrika tsy finoananao izany Andriamanitra dia mamindrafo aminay mampitombo ny finoanay. Dia faharoa Andriamanitra misaotra anao satria Andriamanitra oneny ianao, mahita anay ianao, tsy mila tantaraina amin'ny antsipiriany aminao akory Andriamanitra ny zavatra mitranga amin'ny fiainanay fa efa hitanao amin'ny antsipiriany. Ary tsy hoe hitanao fotsiny fa onenanay ianao ninona tranga misy anay amin'izao fotoana izao dia hitanao izany Andriamanitra ary onenanay ianao ary te hanampy anay ianao Andriamanitra. Dia arak'ilay teninao teo Andriamanitra nefa ny fahalemenay dia indraindray izay tsy mahay mangataka aminao dia mifona aminao Andriamanitra ny amin'ny tsy fahaizana na tsy fahasahiana mangataka. Dia ampianaro izay Andriamanitra, ampianaro izay fanahy masina hangataka haneho ampahatsorana sy hampaletretena izay zavatra mety ilainay sy etaentanay aminao Andriamanitra, izay mamatsy anay mikarakara anay ary mikatsaka hatrany izay ahasoanay. Dia ianao koa miteny Andriamanitra hoe izay rehetra angatahanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tena hoe ho tanterahanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahako ny famatsiana izay sahazany tsirairay avy na ara-bola na ara-kasa na ara-pifandraisana na ara-pihetsepo. Ianao mahafantatra ny filanay lalina Andriamanitra. Dia mangataka hoe ho fenonao Andriamanitra izany filana izany, tena hoe hiaona amin'izany filana izany ianao Andriamanitra hanomeny sahaza. Dia mangataka Andriamanitra mba ho sokafanao ny masonay rehefa mamaly vavaka ianao mba hisaotra izahay hoe namatsy tokoa ianao ary hanamafy ny finoanay sy ny fahatokiana ianao izany. Dia mangataka koa izany Andriamanitra mba ho sokafanao ny masonay ny amin'izay famatsiana efa amenao anay, tsy ho variana amin'izay endrika eritreretinay hoe ohatr'izao ihany ny famatsiana Andriamanitra fa tena hisokatra ny fohamam-panahinay hoe efa famatsiana izao zavatra omenao anay izao. Dia ho faly izahay Andriamanitra ny amin'izay omenao tsy hitady mihoatra ny sahazanay fa tena ho faly ary raha mbola tsy anjaranay ny maso Andriamanitra dia arovo ny fonay tsy alina ny sasany fa hisaotra ahafantatra hoe Andriamanitra tsara ianao matoa manome zavatra tsara ary tsy adininao izay fa mbola omenao ny anjaranay amin'ny fotoana mahamety. Tehirizy izay fanahy masina ao anatin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako ny vavaka. Amen. Ndao hiaraka anao mivavaka nampianarin'ny tompo isika tsiraray avy ataontsika mifotsika tsiraray avy dia afaka miaraka mipetraka isika. Rainay izay ny an-danitra masina ny lelanao mitondra ny fanjakanao atao hoe sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay an'izay amin'ny sahazavanay ary mamelany elokay tahaka ny mamelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fankapanao fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra maka izay. dia samy mahazo toerantsika
isika zany makasitraka ny mpitarika hira fiderana sy ny mpitendry dia mamerina ny fiarabana antsika rehetrarehetra ihany koa izay mety tsy mbola tazana tamin'ny fiandroan'ny fotoana arabana tratran'ny andro fankalazana ny pentecoste isika tsirairay avy foy ny filazana izay ho ataoko ho anareo rehetrarehetra izay tsy mbola nanoratra ny anarana etsy amin'ny taratasy dia iangaviana anoratra anaran'io zany satria ilayntsika foana io raha vaovao ianao hoe androany ianao vao tonga teto amin'ny toerana ity dia misy fanoratana anarana foana isaky ny alahady izay zavatra ilain'ny fanjakana taky ny fanjakana antsika izay mivory tahaka an'izao zany le izy dia aloha sady alefantsika ihany koa ny fanatitra sy ny fanomezana ho anareo izay miandraikitra an'izany dia afaka alefanareo miala avany aoriana izay fanatazana ny fanomezana izay dia nanahoana ny vaky tentsika tsiraray avy tamin'ny herinandro iny natsiro nafinaritra mety zany mamarana ny bokin'ny efesiana isika raha ampitso dia miditra ny bokin'ny filipianina indray amin'ny talata ary ny bokin'ny filipianina io moa dia amin'ny zoma dia mavitantsika satria toko anakiefatra ihany no ao anatiny dia tena hoe miantso antsika tsiraray avy hatrany manasa antsika hatrany ao anatin'ny famakina izay tenin'Andriamanitra izay izay zavatra iombona antsika ato amin'ny fiangonana raha mahavita hatrany ianao dia mbola miteny ianao foana hoe ataovy ihany koa ny testamenta taloha dia ho anareo izay tsy mbola maharaka ny programa dia misy antia le planle vaky tentsika eo ambonin'ny latabatra kely eo dia manasa anareo afaka alaina le izy tsy andoava mbola izany dia zay ny filazana foy fa aleo tonga dia metsika antanteraka ny fanohizana ny fandarantsika manaraka aloha nokatra vetrantsika tsiraray avy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo no vaky tentsika androany maraina izany asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo dia manentana antsika hatrany araka le teny fidirana teo fa mivoaka ny programa ny vaky tentsika amin'ity volan'ity dia afaka makala etsy isika izay mila n'izany zany na ohatra tsy afaka manaraka amin'ny Facebook dia eo fa misy natota ho atsika izany asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo dia mivavaka ako mba tena hanokatra ny fotsika isika nyty androany marainty amin'ny lalan'izany vaky teny zany ingainy Andriamanitra tena ampahery atsika indray asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy ka nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisinareo ivany fanahy masina fony vao niny ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina ary hoy Paoly ho amin'inona ary ny nanaovana batisa anareo dia hoy ireo ho amin'ny batisan'ny Jaona fa hoy Paoly Jaona nanao batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy ary anare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany ary tokony ho 12 lahy no isan'izy rehetra ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana dia niady hevitra 3 volana ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa raha nikiry Biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo mason'ny olona maro dia niala tamin'ireo izy ka nitondra mpianatra nitokana dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianaran'ny tirano ary naharitra 2 taona angarangidina izany ka dia nandreny tenin'ny tompo izay rehetra nonona tany Azia na Jiosy na Jentrisy ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro
ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny ao no nentina atao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanaratsy. Ary nisy jiosy sasany mpiriorio mpamoaka fanaratsy izay niny nanonona ny anaran'i Jesosy tompoko teo ambony manana fanaratsy ka nanao hoe mampianiana anareo amin'ny Jesosy izay torin'i Paoly aho. Ary nisy 7 rahalahy zanak' Skeva jiosy lohan'ny mpisorona izay nanao izany. Ary ny fanaratsy namaly ka nanao taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa mba iza kosa moa ianareo. Ary ny lehilahy izay nanana ny fanaratsy dia niatsambotra tamin'ireo ary nahery ka naharesy azy roalahy dia nandositra niala tamin'izany trano izany reo sady nitanjaka no voaratra. Ary fantatry ny jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy tompo. Ary maro izay niny dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokony ka nandoro azy teo masony olona rehetra. Ary noho ny voatotaly ny tokombitiny dia hita fa volafotsy 5 alina izany. Fatratra toy izany no fandroson'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana neny anarany masina. Dia andao hivavakantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Loa koa sika hivavaka ho an'ny fiderana andeha toriteny any Tanjombato izy rehefa avy eo ao amin'ny niava dia andao sady hivavaka ho asika mahafiangonana antsika mitendro amin'ny maraina ity dia sady anao antsika mivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray misaotra anao any amin'izany teninao izany mirakitra tantara velona ary nefa mihoatra no mahatantara velona dia isan'ny soratra masina izay ananana ankehitriny izany ary ianao miteny aminay amin'ny alalan'izany tantara izany dia aoka ianao ny ampahery anay tsiraray avy amin'ity marain'ity hanavao anay indray ampatsiahanay indray ary asa indrindraindrindra eo anivonay indray ho amin'ny fahalalana tsara anao Andriamanitra. Oka fanainao masina no hanositra anay na izay miaino na izahako izay miteny. Ary mivavaka ihany koa izay ho amin'ny fiderana izay andeha tory ny teninao miaraka amin'ny fiangonana ao amin'ny niavo ao Tanjombato amin'ity marain'ity dia aoka ianao niomba azy taio ihany koa ny fiangonana io mba hampandrosoanao ary ho atanjahanao fatratra amin'ny fanahinao ny toe-panahin'izy ireo tsiraray avy. Dia voninahitra ho an'ny anaranao ary Andriamanitra rainay Jesosy Kristy tomponay. Amen. Androany maraina dia te hiresaka mbola tehijanona ihany eo amin'ny bokin'ny Efesianina ary anisan'ny tiako atao amin'ity maraina ity dia hoe ny fanahy masina ao amin'ny bokin'ny Efesianina. Averiko ihany ny fanahy masina ao amin'ny bokin'ny Efesianina. Dia mety ho gaga angamba antsika eo na nivaky teny raisiko ary nefa tsy Efesianina akory. Nivaky teny raisiko dia asan'ny apôstôly toko 7 kanefa kosa ao anatin'izay isika dia raha nanaraka tsara ary ainga ane ka nanaraka isika inga ane fanan'Andriamanitra ka tena hoe kasika tsika tao anatin'izay vaky zay dia mahita isika ny zavatra nitranga tany Efesosy tamin'ny alalan'ny Paoly tonga tany Efesosy tamin'ny alalan'ny Paoly izay nitory ny filazantsara tany ny fanerasera voalohany indrindra tamin'ireo hoe mpianatra 12 lahy reo dia misy fanontaniana anankiray izay napetraka Paoly tamin'izy ireo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 hoe efa noraisinareo va mifanahy masina fony vaoniny ianareo nametraka fanontaniana tamin'ireo Paoly. Dia vakitsika nefa nitoyany avy eo misy zava-dehibe izay nitranga tao ary anisan'ny fototra izay tokony ho hitatsika izay manodidina ny epistiliny Efesianina ity izany. Raha maky tsara ny epistiliny Efesianina ary indrindrindra izay lohahevitra izay hoe ny fanahy masina ao amin'ny epistiliny Efesianina dia tokony fantatsika voalohany indrindra hoe nahalala nahatsapa ny ainan'izany fahafenon'ny fanahy masina nahalala ny fanahy masina ny asan'ny fanahy masina ve zareo tany Efesosy sady io fiangonana io ve nahalala an'izany. Ary mahitsika voalohany io anisan'ny fanontaniana voalohany napetraka Paoly rehefa tonga tany Efesosy izy dia hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vaoniny ianareo.
aregany hoe hitatsika hoe inona no mahatonga an'izany satria zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny mino izany fandraisana ny fanahy masina izany. Hitantsika eo amin'io asan'ny apôstôly toko 7:10 hoe tena zavatra maro samihafa no nitranga teo tany Efesosy io zany hoe io fiangonana io no nanoratany Paoly an'ity epistiliny Efesiana ity izay soratany rehefa voafonja i Paoly. Zany hoe nandeha mbola miverina noloratra ho azy ireo ary nahalala maromaro manitsy Paoly hoe reto olona hoe any Efesosy reto mpino reto dia mahalala ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra sy ny heriny. Hitantsika eo amin'ny 9:20 amin'ilay vakitsika teo anisan'ny tiako be misy fihezany teny rehefa nanomana ny torotenty asan'ny apôstôly sy toko 7:20 fatratra toy izany no fandrosin'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Satria nantranga ina lazainy eo ny mpanompo sampy zany rehefa nandresy natahotra an' Jesosy Kristy ny amin'ny zavatra nitranga dia tena hoe noentiny fanana, noentiny ny boky inona moa noentiny boky izay mety mirakitra ny fomba fanaon'izy ireo hoe zao ny ataontsika na fampianarana sandoka sy ny sisa. Nentiny ireny dia nodorana. Anisan'ny dika teny hafa izay mety sampy kely ny rehetra nentiny izy ireo dia nodorana izany rehetrarehetra zany. Ary tena hoe vola mankarena nefa zany tena hoe mihoatra ny 5 alina no any tokony vidiny raha hoe amintsika hoe zany koa ve vola be fa tamin'izany vanim-potoana izany dia vola fotsy 5 alina zany tena vola be, vola nyray tanàna zany raha ny tena izy. Ary tsy nagaga raha niteraka ohatran'ny karazana krizy ara-bola teo anivon'ireo izay manana ny fidiram-bolany amin'ny alalan'ny fitarihana ny olona nompo samy sy fivarotana sampy amin'ny olona izany. Zay toy an'io vaky teny izay vakitsika teo nisy krizy teo amin'ireo olona izay nanome izay tsy nanome moa zany fa mivarotra hoe ireny ny fidiram-bolany dia amin'ny alalan'ny olona izay mandeha manompo sampy. Miteraka olana lehibe zany ary betsaka zany tany Efesosy satria tsy mbola nahalala an'Andriamanitra izy ireo mialohan'izay. Hitantsika hoe nisy olona nanana fanahy ratsy dia inona nitranga? Hoentina ny fotsiny zavatra avy any amin'ny Paoly, mety akanjony, mety mosarany dia nanino niala ny fanahy ratsy tamin'ireny olona ireny. Nisy olona narary ihany koa tena hoe be da be ny marary dia nanino mosaran'ny Paoly fotsiny sy akanjon'ny Paoly fotsiny na hoe mety hoe blouson kely na tsy nentina tany dia nanino zitra. Ary hitantsika roa taona angarangidiny Paoly nampianatra atao amin'ny atsony hoe toeran'ny rano nampianatra ny tenin'Andriamanitra atao anatin'izany miasa tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina fanahy masin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Paoly. Ary tena feno fidirana sy fankalazana ary fahatahorana amin'ny fiangonana eny ivelan'ny fiangonana aza tany Efesosy no ny fiasan'ny fanahy masina. Eny hitantsika eo amin'ny fomanombolombokeo hoe rehefa nametra tanan'ny Paoly tamin'ireo hoe mpianatra dia nilatsaka tamin'izy ireo fanahy masina dia avy eo inona voasoratra ihany koa teny tamin'ny teny tsy fantatra izy ireo sady naminanjy fiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra teo anivon'ny fiangonana. Ary ingenesika raha mijery an'izany sy mamaky an'izany dia ny anankiray mety mahatsiaro isika efa tsapako tokoa zany, efa nahalala an'izany tokoa zany fafenon'ny fanahy masina izany. Ary tena tia-piasan'izay teny izay mihitsy hoe fahatsapany efa tsapanao ve zany, efa nandre efa azonao ny teny fantatra mihitsy ny zavatra mivaingana nitranga teo amin'ny fiainako mihitsy ny amin'ny asan'ny fanahy masina. Anisan'ny dika teny anankiray anatin'ilay Galatiana toko 7 iny hoe move dia zava-poana nahatsapana ireo ny fiasan'ny fanahy masina. Galatiana toko 7:4 sa tamin'ny alalan'ny asan'ny lalàna zany. Satria ny fanahy masina indraindray misy fitoana eo amin'ny fiainan'ny mino dia tena tsapatsika ny fiasana, tsapatsika ny fiasana, tsy azontsika lavina, tsy haintsika fantarina fa misy fiasan'ny fanahy masina izay tena hoe maneho ny fisian'Andriamanitra ao anatsika eo anefitsika. Ary tena manentana antsika mihitsy hoe raha namaky an'io asan'ny apôstôly toko 7:10 andininy voalohany katrany amin'ny 20 io dia tena hoe tsotra raha jery an'ity epistiliny Efesiana ity isika dia tsotra ny azontsika lazaina nahalala ny fanahy masina ny mpino na
ny fiangonana tany Efesosy. Mino tsisy na dia ray amintsika azaka teny tsy nalala. Nahalala sady nahatsapa, nahita ny fiasan'ny fanahy masina ny mpino tany Efesosy na ny fiangonana tany Efesosy amin'ny alalan'ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 20. Ary tiako iangatsika voalohany zany hoe nandray ny fanahy masina zany izy ireo. Nandray ve nareo fony voaniny dia zay mbola tsy nandray. Ary antena izy ara lay teny hoe mpianatra moa be da be no miteny hoe ahoana koa zany olona efa mpianatra Jesosy ve dia tsy mbola manana fanahy masina. Lay teny mpianatra eo ilioka ny mampiasa an'izy io eo amin'indreo raha tsy diso alioka mampiasa ny teny hoe mpianatra. Milaza ohatrany mbola olona tsy tena mahalala marina an' Jesosy fa manana faniriana manarakaraka an Jesosy, manaraka ohatrany hoe fivavahana akaiky ny fahamarinana nefa mbola tsy malala azy. Raha mamaky eo amin'ny 9:20 isika dia mety tamin'ny alalan'ny Apôlôsy izy ireo no nanaraka na hoe te hivavaka amin'ny Jesosy Kristy, kanefa avy hitantsika hoe Apôlôsy avy eo nalainy Priscilla sy Aquila ary ny zavatra nahitsy ny Priscilla sy Aquila teo amin'ny fampianarany Apôlôsy. Dia izay Apôlôsy no tena miverina indray nitory tsara ny fahamarinan'ny soratra masina. Ary izay ny zavatra mitrango eo raha ny tena izy tena hoe nahalala ary nandray ny fanahy masina ny fiangonana tao Efesosy. Ary hitantsika mazava ho azy ny zavatra nitranga porofony zany ny fahatsapana resaka teo naminany sy ny teny tamin'ny teny tsy fantatra ireo. Faharoa manaraka an'izay ihany koa ny ahafantarantsika hoe nisy an'izany herin'ny fanahy masina zany herin'Andriamanitra toy dia mahitsika araka ny fanteniny teo nisy fanasitranana ny aretina sy fahafahana avy amin'ny gejany ratsy. Ary tiako singanina manokana ity faranty ihany koa zavatra nitrango amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 tany amin'ny Efesosy izay niny dia tena hoe niova ambony ambany ny fiainany ka niala tamin'ny sampony sy ny odiny. Movamba tahaka izany ny fiainantsika tsirairay avy. Fony vaonino an Jesosy Kristy isika. Niova ambony ambany dia ny fiainantsika. Sa manaraka tapany mbola tsy tena hitako fa dia manaraka iny fotsiny dia hitako hoe izay toy azy. Tena te hiangavy antsika androany maraina mamela ny fanahy masina Andriamanitra azo feo atsika. Mamela ny fanahy masina Andriamanitra azo feo atsika. Indrindrindra raha nino isika raha mino an Jesosy isika dia tena arak'izay mihitsy hoe mbola jerentsika tsikelikely eo hoe misavatra anankifolo miankina amin'ny lera dia tsy haiko hoe aza nitapahantsika ilay izy fa mizavatra anankifolo no nalaiko lisitra avy ao amin'ny boky Efesiana io momba ny asan'ny fanahy masina hitantsika izay ambaran'ny Paoly aho. Fa ingany hitantsika misy hoe rehefa nino isika dia nandray ny fanahy masina isika. Fa kosa matetika ny olana dia izao isika ve azo ny fanahy masina feno. Fanahy masina feno no nomen'Andriamanitra atsika. Fa isika feno ve nomentsika ny fanahy masina. Ary izay ny etatsika tokony hananatsika amin'ity andro maraina teo anao feno Andriamanitra. Feno nomenao ata io mba tsy hokipana fotsiny fa ampio hitombo amin'izany hoe zaho feno no tena hoe anao hiasanao hovainao. Ary izay voalohany indrindra mizahatra anankifolo reto ny momba izay fanahy masina izay ary tena izy teny hoe rakotra ny fanahy masina sy ny asany ary ny heriny ny bokin'ny Efesiana. Tamin'ny herinandro ny fiderana raha nitory dia teny anisan'ny tena hoe teny mihitsy hoe eo amin'ny andininy fahaefatra ka hatrany amin'ny fahaefatra ambin'ny folo isika dia mahita lay Andriamanitra telo izay iray. Andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina miresaka momba an'Andriamanitra ray. Ny asany teo amin'ny fifidianany atsika sy ny fomba namonjeny atsika dia mialoha, ny fifidianany atsika dia mialoha. Andininy fafitoko hatramin'ny 12 miresaka momba an'i Jesosy hoe izy no fanavotana atsika, izy no namela ny helokontsika tamin'ny alalan'ny fanatitra izay nataony zany, ary izy ilay hanavao zavatra rehetra ary akambana iray ao aminy zavatra rehetra na ny any an-danitra na ny aty an-tany. Andininy 17 isika dia mahita ny fanahy masina zay no resaka hoe fony vaonino isika dia nandray ny fanahy masina ary fanahy masina zany mitomboka se santatry ny lovo ao anatsika izay mino an'Andriamanitra. Ary tiako asesitsikelikely fotsiny sy araka ny toko sy andininy fa araka ny mety eritreretiko hoe ahasoatsika kokoa amin'ny alalan'ny fahalalana ny fanahy masina ny zavatra tiako zaraina androany maraina. Voalohany indrindra dia hoe persona
izy. Zany hoe manana maizy azy ny fanahy masina. Efesianina toko 4:7 ho antsika izay mitondra baiboly dia mahita soratritsika aza manao izay maninona mampalahelo ny fanahy masina. Zany hoe mety malahelo zany dia milaza hoe manana fihetsepo izy ary manana ny maizy azy ny fanahy masina. Persona iray izy ao anatin'Andriamanitra telo izay iray. Raha hery fotsiny izy saika izy amintsika nefa niteny hoe nanafitohana ana ilay courant tamin'ny maraina. Tsy hoe nanafitohana ana ilay courant no niteny tamintsika hoe tafitohana be ilay courant tamiko tamin'ny maraina fa izy mbola te hampirehitra ny jiro dia mipihako. Dia nisy niteny tao ambadika te tafitohana be za. Ty herinaratra. Fa mihoatra fotsiny herin'Andriamanitra ny fanahy masina. Fa persona izy ao anatin'izay mihoatra amin'izay. Andriamanitra telo izay iray. Ary anisany azontsika izay soano aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina dikan'izany. Manana fihetsepo izy, mety malahelo izy. Ary anisany resahan'i Paoly zany ao amin'io bokin'ny Efesianina io. Ary mazava ho azy moa hitantsika eo amin'ny fiainantsika kristianina tena zava-dehibe ny alalantsika an'izany fa mamaky ny epistilon'i Paoly isika manana fiombonana amin'ny fanahy masina ozy izy any Korintianina 2:7-14 isan'ilay sodrany farany nataony dia mifezanteny farany mba hanana ny fiombonana amin'ny fanahy masina isika. Zany hoe hanana firaisana aminy izy satria persona iray izy. Ary anisan'ny zava-dehibe ho antsika fiangonana izany. Faharoa, ny asan'ny filazantsara na ny ninotsika an'Andriamanitra azy dia tsy afaka nino an'Andriamanitra isika, tsy afaka nino an' Jesosy Kristy, tsy afaka nibebaka isika, tsy afaka nahitany Kristy isika raha tsy ny fanahy masina no nanambara. Amin'ny teny frantsay moa tiany olona maromaro mihitsy. Révélation, fanambarana ozy izy eo amin'ny asany Efesianina toko 4:5. Fanahy masina i Paoly no nanambara ny zava-miafina taminay apôstôly sy mpaminany amin'izao vanim-potoana izao rehefa niresaka tamin'izany fotoana izany Paoly. Ary izay ny asa ny fanahy masina azontsika tsy hoany zany amin'izao vanim-potoana antsika izao. Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika na rehefa minino an'Andriamanitra isika dia ao tsy ho adala isika fa tsy tamin'ny herin'ny saintsika izany. Aoka tsy irere isika fa tsy tamin'ny herintsika manokana izany na fahendrentsika izany fa tamin'ny alalan'ny fanambaran'ny fanahy masina. Araka ny eken'ny Paoly tsara ao amin'ny Efesianina toko 4 raha mamaky nitsika teny hoe Paoly dia laza misy hoe ny fanahy masina no nanambara taminay an'izany zava-miafina izany. Le zava-miafina nefa tsy hoe miafina tahaka ny ahoana amin'izao fotoana izao fa ho an'ny olona taloha izy teny hoe miafina. Anisan'ny resahana hoe tsy hoe nijety lisakony dia ho vonjeny. Dia zany no zava-miafina tamin'izy ireo ary nambara ny Paoly fa ny fanahy masina no nanambara an'izany taminay amin'izao vanim-potoana izao. Any hoe izao sy ianao raha anino an' Jesosy Kristy, raha malala azy dia misaora ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanokatra ny masom-panahintsika, nanokatra ny fotsika hahalala sy ahita an' Jesosy Kristy izay mpamonjy antsika halalan'ny ray izay raitsika Andriamanitra nahary antsika izay efa nifidy antsika milohan'ny nanorenana n'izao rehetra. Tao anatin'ny anaty tena natsapa mihitsy hoe indray isika ary tena mazava ho azy hoe misy fahamarinana ilay izy fa maha kristianina antsika mila mandeha mihoatra lalina kokoa noho ilay fahamarinana antsika be da be foana dia efa hatramin'ny taranaka hatramin'izay moa hoe olona midalety ka zany hoe mahatonga anazy zao mahatonga namora sositra maratra lava sy sisy satria dadanay tsy tena naneho fitiavana loatra dia endy mety maneho ny anton'ilay olona an'izay tena nay vahaolana eny nanehatrehantsika vahaolana mba ho tena tianany dadanay. Tsy haiko hoe izy amin'ny dada tongeto no samy teny hoe za aloha tena tiako tsisy petro izy anak'io, tsisy diso ny zavatra nataoko tamin'io. Anisan'ny tahotra anankiray zany amin'ny maray anahy satria na hoela na hoaingana ny zanako hahalala foana hoe olombelona nofo sy raha misy zavatra tsy tanterako amin'izy ireo. Zany hoe ny vahaolana voalohany tsy hoe dadanay tiana tahaka ny fitiavan'Andriamanitra ray anahy. Ny vahaolana voalohany halala ny fitiavan'Andriamanitra izay raiko ahy. Andriamanitra izay raiko
Ary engeny izany tondra fahafahana ho antsika raim-pianakaviana ihany koa. Marina hoe fête de mère amin'ny herin'ny avoangy. Fa tena hoe zava-dehibe atsika ray aman-enina ray aman-dreny aza ny anala. Tsy mitanteraka izany sika amin'ny zanakitsika. Fa misy ray Andriamanitra izay tanteraka. Afaka tena ity ny zanakitsika dia ray izay any-danitra. Izay miverina amin'ilay teboka faharoa teo, fanahy masina no nanambara tamintsika na tonga antsika nino an Jesosy Kristy. Fahatelo dia mamaly an'ilay fanontaniana kokoa ty fahatelo teo hoe ahoana raha nandraisana azy raha te handray fanahy masina isika dia ahoana? Ary eo tena tehana mafy sy ampatsiarintsika hoe inona moa dikan'eo andinin'ny faharoa amin'ny toko 7:20 ny asan'ny apôstôly hoe moa efa nandray fanahy masina va ianareo fony vaoniny. Mety te resaka ve Paoly hoe mety efa ninona rehefa mbola tsy manana ny fanahy masina? Sa tonga dia mazava ny tenen'ny Paoly apôstôly amin'ny boky ny Efesianina toko 1:7. Tao aminy ianareo ozy izy rehefa nino na hoe rehefa nino ny filazany tsara izay namonjeninareo moa na ninona nandray ny fanahy masina ihany koa. Izany hoe ny zavatra nandrandray Paoly dia zao rehefa nino an Jesosy ianareo dia efa manana efa nandray miaraka tamin'izay ny fanahy masina. Arengany ka inotsika izany araka ny tsy afaka nino an Jesosy tsika raha tsy nanambara tamintsika ny fanahy masina. Rehefa nino an Jesosy nefa isika dia mitoetra ao anatsika manomboka eo ny fanahy masina. Ary eny hitatsika izany manoloana indraindray mety mitebiteby kokoa isika, mety manome misy indraindray mety fampianarana sasany antsika famonjena aloha voalohany dia izay vao batisa ny fanahy masina sy vao mandray fanahy masina. Ny azoko tenena fotsiny mangetaheta foana ny fanahy masina fa aoka halala fony vaoniny dia efa nandray. Tahaka ny asan'ny apôstôly toko 4 nirotsaka tamin'ireo mpianatra ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko 4 miverina ny fenona fanahy masina ndray izy ireo. Azay hoe fony vaoniny isika dia efa nandray. Raha mino an Jesosy izany ianao dia mino marimarina ianao fa manana ny fanahy masina ianao ao anatinao ao. Fahaefatra manaraka, ny fanahy masina dia mahatonga antsika mahazo antoka ny famonjena sy maharitra hatramin'ny farany. Ny fanahy masina dia mahatonga antsika mahazo antoka ny amin'ny famonjena. Izany hoe ny famonjena anantsika azontsika antoka zany. Ary miaraka amin'izay fantatsika hoe maharitra hatramin'ny farany isika. Tadidiko tamin'iza vao natao batisa tsy ratsy ilay izy Ndraindray mampatahotra eo amin'ny fomba hoana nanaovako amin'izany. Arabaina dia mahareta hatramin'ny farany. Amin'ny fomba hoana nanaovako an'izany satria fantatro ny tena olombelona nametraka ny finoko tamin'i Kristy Jesosy. Fa ny fanahy masina amin'ny 4:7 ao amin'ny Efesianina toko 1 dia mampana ny tenantsika izany fa izy no mahatahiry antsika hatramin'ny farany. Ary azontsika atao mihitsy niaratra hatramin'ny farany aho tsy amin'ny herin'ny tenako fa noho ny fanahy masina mitoetra ao anatiko. Nasiana tomboka se santatry ny lova zany dia nanino efa manomboka mandova aho fa mbola tsy nandova feno. Izany hoe fa azoko antoka zany fa voavonjy aho, azoko antoka fa haharitra hatramin'ny farany aho satria manino rehefa nino aho dia nomen'Andriamanitra ny fanahy masina. Ary indreny hitantsika tsiraray azy tsy amin'ny herin'ny tenantsika mihitsy, tsy amin'ny herin'ny tenantsika mihitsy no ahatonga antsika haharitra hatramin'ny farany. Eny ao amin'ny testamenta vaovao betsaka ny hoe miezaha ampio kely an'izao fa indreny miezaha mankatò ten'Andriamanitra sy ny hitantsika amin'ny herin'Andriamanitra no ahafahantsika mankatò azy. Ny lalan'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra izany. Ary indreny hitantsika dia zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izay mino ny fananantsika ny fanahy masina. Mahatonga antsika mahazo antoka ny famonjena sy maharitra ny hoe voatahiry hatramin'ny farany. Efesianina toko 1:4 afaka toizantsika koa reo amin'ny Efesianina toko 4:7 rehefa vakitsika teo ihany aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina. Toizany hoe izay nanasiana tombo-kasehanareo ho amin'ny andro fanavotana. Inona tika izany amin'ny andro fanavotana? Amin'ny andro farany.
fanahy masina efa nanaovana tombo-kasihanahy iny amin'ny andro farany no izy eo amiko zany hoe marika eo anatrehan'Andriamanitra fa nino ary dia amin'ny lalany fahafantarana satria eo amiko fanahy masina dia vonjen'Andriamanitra amin'ny farany andro fanavotana resana dia amin'ny andro farany zay ialako ety an-tany na mety hoe iverina indray Jesosy Kristy tompo. Manaraka faha-efatra sy faha-dimy eo ny ato aminaty ABCDE. Ny fanahy masina dia mahatonga antsika ahalala bebe kokoa an Jesosy Kristy sy ny fioaran'ny falehibiazany. Raha misy na manotanjona eo amin'ny fiainantsika izao hoe sarotra ndraindray izy na ndraindray zany hoe nonofintsika ary zay no mahatonga hoe mahatsara antsika sy mahasoa antsika miangona tahaka an'izao sy mivavaka. Fa nandray inona ny tiantsika ho azo bebe kokoa nitsika hoe mieritreritra ireo mpino tao Efesianina tao Efesosy ireo tsy nandalo olana arabe loatra antsika. Tsika ve mieritreritra ireo mpino tao Efesosy ireo tsisy olana ohatra antsika amin'izao vanim-potoana izao. Fa disolona matetika taon'ny zanak'olombelona sy ny fiangonana izany. Antika rehefa mivavaka Paoly dia tsy mba mivavaka mihitsy hoe engany mba ho tahinao arabola izy ireo, engany mba hahita asa izay tsy manana asa, engany mba ho asandratra kokoa izy ireo dia ny tsy direktera ho lasa direktera. Tsy tahantsika ve izy ireo? Antika mivavaka nataon'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko voalohany andininy fahaenina manomboka amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia hoe dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahana mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray voninahitra ho anareo ny asa tsara. Dia amin'ilay tenentsika asa tsara amin'izay fotoana izay dia hoe ho lasa direktera. Omeny anareo ny vola be tsy mety ritra. Omeny anareo ny fanasitranana amin'ny aretina rehetra. Mihoatra lavitra noho izany no vavaka nataon'ny Paoly azy. Tiany Paoly izy ireo ahita mihoatra noho n'ilay fiainana iainany ety an-tany sy ny olana lalovany ety an-tany. Dia inona ilay izy? Omeny anareo izy ny fanahy, fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana an'izy azy tsara. Izy ho azy tsara Jesosy Kristy. Toy izany hoe anisan'io zay inona raha ny tiany Paoly resahana amin'izany satria izay le hoe feno ny fanahy masina izy. Antika teny hoe mitololotra fiderana an Jesosy Kristy, fioarana, alehibeny, heriny. Efezany teny anankiray daholo zany fioarany alehibe amin'ny heriny, heriny izy Kristy Jesosy. Zay ao anatsika ihany koa. Mba halala an Jesosy Kristy. Mitoy izy avy eo io Jesosy Kristy io izy rehefa natsangana tamin'ny maty ary ankehitriny izy dia efa mipetraka eo an-tanin'ankavan'Andriamanitra ray ary tsy eo mipetraka eo fotsiny fa tsy amin'izao fotsiny izy no manjaka fa amin'ny ho avy koa. Zany ny fahalalana an Jesosy. Ny fahalalana an Jesosy dia tsy izao fotsiny izy no manjaka fa amin'ny ho avy ihany koa. Amin'ilay mbola ho diavintsika tsiraray avy izy efa manjaka hatrany. Engan'ny fanahy masina hahatonga antsika halala bebe kokoa an'Andriamanitra Jesosy Kristy izay tompon'ny fiainantsika. Mahazo mandeha fiderana tsy dia tary azafady. ABCDEF. Ny fanahy masin'Andriamanitra ihany koa no fanatrehan'Andriamanitra eo anivontsika. Efesianina toko faharoa andininy faharoa amby roapolo. Ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy, amin'ny fanahy masina. Any hoe isika mipetraka miara-miangona eto mipetraka eto tahaka an'izao manatrika antsika eto Andriamanitra amin'ny alalan'inona fanahy masin'Andriamanitra. Ary zany ary anisan'ny zavatra izay tokony katsahantsika bebe kokoa andeha somary agakainga anako manaraka amin'ny Efesianina toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo rehefa mivavahantsika teo ihany izy teo manatanjaka ny toe-panahintsika izy. Io Efesianina toko fahatelo io izy manomboka amin'ny resaka momba ny fiangonana. Ary nanay isika mety amin'izao vanim-potoana izao ny tena araka ny tsy hoe amin'izao ihany fa taloha izy tsika talohan'ny krizy mbola tsy nanana krizy. Sagany hoe ny tanany za tonga ty Kristy vao tena nanana krizy. Mino hoe tsy anadintsika efa nisy ny krizy talohan'ny krizy. Fa anisany mafisiny Paoly dia atonga an'izy ireo ahalala fa ny fanahy masin'Andriamanitra manatanjaka ny toe-panahiny anatiny ady ka tonga azy ireo ahalala ny planin'Andriamanitra toetra amin'izany hoe fitiavan'ny Kristy izany.
manaraka asa ohaty nataoko ande 3-4-5 nefa nataoko aby CDEF zay asa anisan'ny zava-dehibe tokony ataontsika vavaka ny fanahy masin'Andriamanitra no mampiray ny fiangonana. Efesianina 2:2-20. Tandiny 7:20 azafady fa izy no mananantsika roa tota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Le roa tota resany io na Jiosy na Jean-Christ izaho sy anao izay manatona an'Andriamanitra tamin'ny alalan'izy zany no imbonantsika mampiray antsika fanahy masina izay nitaona antsika. Amin'ny Efesianina 2:4-5 mbola miresaka moan'izay mampiray amin'ny fiangonana. Raha te hivavaka zany isika ho amin'ny fiangonantsika dia mangatafona ho amin'ny fanahy masina izay iray anatsika ampiray antsika hatrany hatrany. Mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fempihavanana zany hoe mazotoa amin'izany. Raha te hamela ny fanahy masina eny efitsika andao azoto hitana an'izay firaisana izay. Hatsadio fa eo ambany eo raha tena izy nyresahan'ny Paul bebe kokoa avy eo dia miresaka momba ny fahasamihafana izy ohatra hoe ny fanomezana nomeny Jesosy, sasany apôstôly, ny sasany mpaminany, sasany evangelista, ny sasany mpampianatra, samihafa ny resahana anatin'izany. Fa kosa ahoana miraisa miombona. Ary na isika raha misy kasibosy moa dia mety tsy dia hita loatra eny hita ihany dia misy tafotoana aza kosa mba miavaka be na misy kasibosy azy tsy hitanao mitsy ve fihavan'ny masoko fa mifampijery fotsiny tsika dia efa mahita ane misy samihafa isika fampijery fotsiny azy isika tsy amin'ny resaka hoe ino zany tsy resaka mety hoe somary ratsy ny tena hoe fampijery fotsiny isika dia efa mahita hoe samihafa ny fidiram-bola atsika. Fampijery fotsiny isika dia efa mety hoe samihafa ny fiavitsika. Mazava fa samihafan'izany dia natao Paoly tsy ampisaraka fa mpahirezana mba iray amin'ny fanahy masina. Ary zany vao maitra ahafahantsika mitombo amin'ny fahalalana an' Jesosy Kristy. Dia angamba tonga dia isaoty any amin'ny faraparany ahako efa nijerentsika teo hoe mameno ihany koa ny fanahy masina. Efesianina 2:5-20 indrindrina rehefa vavaka tahaka izao isika miara-mivavaka mifampivavahana tahaka izao. Fa engany eo hitantsika hoe aoko fianona fanahy masina dia hoana nytoizany eo mifampilazao izy sy mihira ninona salama. Tsy haiko na izy amintsika tena andeha hira zao dia fianona fanahy masina ako fa tena hira zao engany hatonga sainantsika izao isika tonga eto dia sain'Andriamanitra mangataka ny fanahy masina ao anatin'ny fianona fanahy masina isika no saina hira sy manao salama. Anatin'izay no misoratany be da be ny ao anatin'io andiny zany hira dia mba hatonga antsika hikalo sy hatonga antsika hisaotra tsika mivavaka misaotra an'Andriamanitra ao anatin'ny fahafianona fanahy masina. Ary farany ihany no toko fahenina angamba tsy tiako ajany izy tena rehefa mandeha be raha fotoanantsika satria anisan'ny resahana hoe ady ara-panahy. Ary eo tena teteny amintsika tena misy zany ady ara-panahy zany. Ary matetika moa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'inona fanahy ratsy any amin'ny rivotra. Iny sy lahy eo amin'ny Efesianina 2:7 efa nitantsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra aiza any an-danitra. Miteny hoe any an-danitra sy le hoe amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia avy amin'ny teny fototra iray ihany. Maneho zany tena misy zany tontolo ara-panahy zany. Ary mino eny amin'ny maha-malagasy antsika eny maro kokoa amintsika mino an'izany. Izy ny samy teny hoe tsy misy mpamosavy voary alina amin'ny 12 alina dia aza mitondra voanjobory. Izy ny samy teny hoe tsy misy miody ratsy. Ary eny mazava ho azy ny tsy fantatritsika fotsiny fa le tena fiasana eny tsy haiko ahoana e. Tena misy zany hoe satana izany. Tena misy zany hoe devoly izany. Ary tena misy eo voasoratra amin'ny Efesianina 2:5 mandefa zana-tspika izy ireny. Animbana ny filotsika. Hameliviliana
fiainatsika amin'izay antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Ho anao manokana teny hitako izany hoe nisy taona niaraka tamin'ny dadanay ka nitamatavy tany amin'ny taona 7 nanangana fiangonana tany izy nitondra tafika masina moa fiantso azy. Fa tadidiko foana izay tranga anankiray izay nandritra ny 3 alina sisa mifangarofona hoe misy fanaratsy tonga, misy iraka avy amin'ilay ratsy tonga dia tsy mahita tory amin'ny alina fa tena matahotra mandrapiteniko amin'ilay hoe Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy miala. Dia tadidiko misy ry dadanay sy mamanay miaraka mifoha amiko koa satria matahotra anatin'ilay izy. Ohatran'ny mahita zavatra hafa izany aho. Tena misy zany tadidiko tamin'ny nanomboka nanangana fiangonana taty itosa zanakay vavy matoy misy fotoana tena hoe manofo ratsy amin'ny alina ary matetika izy ilay sabotsy alina iny foana. Inona ny antony? Satria lahady raha pitso dia reraka ianao sabotsy alina tsy dia mahita tory. Dia lahady aty am-piangonana avy ohatran'ny sisanaina angamba ny eritreretin'ilay ratsy. Kanefa efa tahatsika amin'ny fitahim-pana rehetra Andriamanitra ary anisan'ny sany amin'ny Efesiana 2:9 zany. Tsy natao hampatahotra antsika izany fa natao hanokafana amin'ny masontsika ahitantsika hoe tena misy izany ary nomeny antsika ao anatin'izany ny fandresena amin'ny Efesiana 2:9 farany ozy izy Paoly ino ny tena mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Sy ny tena izany mahereza ao amin'ny herinao manokana. Tsy hoe mahereza mitsy ao amin'ilay tena ianao no grave be raha ivavaka mahereza ao amin'ny herin'ny mivavaka ao iny ka vao manatona hoe sy tena hoe za vao 3 minitra mitsy mivavaka teo ka an'iny. Tsy ao amin'ny heriny izy tompo no anombohany. Rehefa iresaka izy ny amin'ny fitaovam-piadiana moa ny resantsika eo. Fa ny ireo fitaovam-piadiana ireo dia hitantsika hoe milaza zavatra maro ny amin'ny endriky ny famonjena na ny filazantsara izay efa nomenantsika efa nitahantsika tamin'ny fitahim-pana rehetra any an-danitra. Ary indrindra rehefa mamaky an'io isika amin'ny latsinainy rapitso dia hitantsika anisan'ny tena miveribeny hoe mifahara ina dikan'izany dia mijoroa ao anao izy Petera ny devolo izy izy mierina tahaka ny liona dia maninona izy tsy niteny hoe mitsoa na ihany koa mba nitona saintsika kely tsy niteny koa izy hoe roay amin'ny anaran'i Jesosy foana izy izy toery mijoro tsara dia ninona andositra anareo izy. Any anisan'ny hoe mifaharana mijoro tsara dia hoe mifantoro amin'izay hoe inona ny antson'Andriamanitra anao fa aza mifantoka amin'izay mety tingy ilay ratsy na satana amin'ny filiananao. Ary ny fanahy masin'Andriamanitra no herin'Andriamanitra amin'ny antsika ao anatin'izany. Na herin'ny faherezana Efesiana 2:1 miverin'izay hoe herin'ny faherezana ao anatsika izay. Efesiana 2:7 miverin'izay hoe herin'ny faherezana ao anatsika izay. Efesiana 2:9 miverin'izay herin'ny faherezana izay. Izay sainy hoe aoka isika tanjaka amin'izany dia herin'ny fanahy masin'Andriamanitra izany. Ary zavatra fitsamarana ko azy ao anatin'izany rehetrarehetra izany izay mifanahy masina dia mampahery sy manome hery hijoroana manoloana ny ady ara-panahy voalohany indrindra amin'ny alalan'ny herin'ny faherezana. Efesiana 2:7, 2:9, ao anatin'izany ihany koa dia izy no mahatonga antsika mijoro ao amin'Andriamanitra filazantsara ny Kristy isika no amarinina eo anatrehany. Romanina 5:9 tena hoe ingany hoe isan'ny ten'Andriamanitra tsara tsakotsika iza no hiampangany olombo fidin'Andriamanitra. Andriamanitra no maninona manamarina azy zany hoe lay ratsy zany raha manafika itsika tsy manana antony. Enona ndraindray ianao misy taona antsika rehefa tsy mijoro amin'ny filazantsara ny Kristy dia izy ka mety natonga ny koa vao mifoha maraina tonga dia nona be dia nahandro atody fa tsy mivavaka. Iza no hiampangany olombo fidin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy izay tsy niaro ny zanan'ilay tokana fa natorony hamonjy antsika mamaim-poana. Izany natao hoe mijoro tsara ao anatin'izany filazantsara ny Kristy araka an'izay fa tanysan'ny Paoly eo. Ny herin'ny fanahy masina ihany koa sy ny fomba hiatrehantsika izany ady ara-panahy zany mba haharitra amin'ny vavaka isika. Efesiana 2:9 ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ny tena tiako tsindrina anisan'ny teneniko teo hoe
ary tadidio rehefa lay ratsy no manafitra atsika tadidio fa niantony izay dia le zavatra niantsoan'Andriamanitra anao no tsy tiany ataonao antsony. Zany moa aza variana loatra rehefa manafitra izy dia tena hoe mangatahana fanahy masin'Andriamanitra amenanao amin'ny hery fa aza variana loatra amin'ilay ady fa tohizo ilay antony niantsoan'Andriamanitra anao. Tohizo ilay antony mety ana fiainana. Inona eo amin'ny 9:7 hozy izy Paoly dia mivavahako hoa mba homena any lobava amin'ny fahasahiana ampafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara, mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko iraka migadra noho izany aho. Zany hoe Paoly zany na any am-pony zaza mety misy miteny hoe fanafian'ilay ratsy io ngambany tsy fantatro fa ny azoko anto ny antson'ny Paoly ny toy izany foana ny tory ny filazantsara ny Kristy izy ary ny fanahy masina ho aso anao ny antony nanomezana antsika voalohany asan'ny apôstôly toko voalohany 2:5 azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ninona mba ho vavolombeloko ary endry anitatsika zay ny tanjony. Ary zany ny tena tsara indrindra anatin'ny ady ara-panahy tohizo ny mitory ny filazantsara. Asan'ny apôstôly toko 7:10 nytao Efesosy ndre nalala ihany koa mitany Saint Paul eo naika ny toraham-bato misy ihany koa ary izy tao be da be ny mpanohitra 3 volany Paul na mpianatra dia nanino nisy foana izy nikiry biby aniny anaratsy an'ilay fampianarana dina nataon'ny Paul tsy niala tamin'ny fampianarana izy fa mifindra toerana anaovana fampianarana. Misy foana ny fanoherana toy ny tafika avy any amin'ilay ratsy fa ny herin'ny fanahy masina mampitoetra atsika handroso hitory ny filazantsara. Ary misy ny Covid-19 fa nampitsahatra atsika tsy hitory ny filazantsara dia izany. Raha zay dia mahomby le izy mahavoatsika le izy fa raha mitohy miaina ny filazantsara mitory ny filazantsara isika tsy mahomby le izy fanahy masina Andriamanitra nampaherantsika. Ary indreny isika tsiraray avy raha aminah maty amin'ny Efesiana toko 1 raha petsy tena mampaherantsika mahere amin'ny 2:7 mahere zao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany ary ny fanondriko atsika fiangonana dia araka ny andinin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 andinin'ny 12 fatratra toy izany ny fandrosony tenin'Andriamanitra sy ny heriny mety ho azontsika handramana re zany fatratra toy izany fandrosony tenin'Andriamanitra sy ny heriny ao anatsika sy amin'ny lalatsika. Mba hivavaka tsika. Amana anatin'izay vavaka tsika fa ndray vavaka tena mba hivavaka isika antsaiko nareo mamaty ny boky ny Efesiana toko 1 mivavaka Paoly, Efesiana toko 7 mivavaka Paoly, Efesiana toko 1 mamerimberina zafiny Paoly mahareta fivavahana fangatahana rehetra favaha mba hitory ny filazantsara. Andao tena navitoantsika nisan'ny fiasan'ny fanahy masina dia mamerimberina ny fiainam-bavatsika ko dia tena atao angataka an'izay ko isika tsy raha avy tena aoka fanahy masina tena anana fiainam-bavaka tarihana ao amin'ny herinao ampianaran'izany mivavaka ao amin'ny fanahy izany tena meko 3 segonda isika tsy raha avy amalina sy anaovantsika vavaka ao tena tsika tsy raha avy kokana dia avy dia faranako izany. Andriamanitra raha io ianao no efa nampanantenana tokoa ary teny fikasanao no andraisana izahay mpinao ambany fanekena vaovao
izay mino an Jesosy Kristy ary taoriana ny vanim-potoana izay faniakarany Kristy ho any an-danitra dia mindray fanainao masina izahay, menao ny hery izahay mba hahatonga ny fanjakam-pisorona tena iainanay amin'izao vanim-potoananay izao. Dia vavak'izay mba ny fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanay mafy ambonananay dia mba tena ianao no mbola hanavao izany indray, ameno anay indray, hatonga anay entaentanao hatrany ary ampizy tsy hanao tsintsinona zany fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanay, ilainay isan'andro isan'andro. Raha maro mamaky baiboly izay dia mila ny fanahinao masina manavao manokatra amin'ny masom-panahinay indray, mitona anay ho amin'ny fibebahana, mitona anay iorina tsara amin'ny finoana ny Jesosy Kristy Tompo, mitona anay amin'ny voninahitra sy ankalazanao ry Andriamanitra rainay. Ary indrindra tena tahaka ny Paoly amin'ity boky Efesiana ity, mampirisika maneho mivavaka fianterana aminao, nefa mampirisika mba hivavaka aminao hatrany hatrany sy haharitra ao anatin'izany. Vavaka ao anaty tsirairay avy raha misy anisan'ny asa ny fanahy masina tena misongadina aminay dia ny fiainam-bavaka io hoe fiangonana mivavaka izany tsirairay avy aminay mana fiainam-bavaka. Raha misy ihany koa fanafian'ilay ratsy dia aoka fanahinao masina no ameno anay amin'ny hery, ahafahanay mifantoka hatrany hatrany amin'izay efa ny antsoinao anay ary hijoro hifahatra amin'izany izahay. Satria anao tokoa raha efa nanamarina anay ao amin'ny Kristy Jesosy Tomponay. Ka na inona ny mety sakatsaka natao anay ratsy dia ampio izay androso ary ampio izay ahita araka ny amin'ny Efesiana toko 5:12 amin'ny alalanay sy ny fiangonanao rehetra eto Antananarivo hoe dia fatratra toy izany ny fandroso ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Mamelany elokay ary ampaherezo ampandrosoa izahay dia aok'izay hanana firaisana ao aminao hatrany hatrany. Dia misaotra anay mikorainy amin'ny fotoana ny rahanay teto tamin'ity maraina ity dia mivavaka hatrany an'ireo namanay izay tsy afaka miara-mivavaka aminay eto ihany koa. Dia aoka ny fitiavany ray fahasoavanao Kristy Jesosy ary ny fiangonana amin'ny fanahinao masina ho aminay tsiraray avy. Misaotra ray malala. Amen. Amen. Dia samy tain'Andriamanitra tsika rehetra tena tiapisika tsika tohiza hatrany vakiteny sy ny vavaka isan'andro makany vakiteny ery le planeria raha ohatra ianao tsy manana ny zavaka manaraka amin'ny Facebook fa tena tea Kristy tsika hatrany hatrany ho amin'ny zany. Dia samy tain'Andriamanitra isika rehetra izany.